Fikambanana voaniforona ny fikambanana voniny ampandrosoan'i Madagasikara na ny VAM izay mijoro eto Toamasina ary miezaka hanao asa fampandrosoana araka izany anarany izany. Ankehitriny anefa tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana sy ny ezaka ataon'izy ireo ny fanampiana sy fanomezan-tanana amin'ny mpiarabelona. Io indrindra no antony anaovan'izy ireo izao fanolorana fanomezana teny Vereri izao. Vary 5 gony, siramamy 2 gony, teo ihany koa ny sira 2 gony, ny fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra toy ny kahie sy ny stylo, ny savony ary mitondra baolina ihany koa ahafahan'ireo tanora miala voly. Tafiditra ao anatin'ny fifanomezan-tanana ny samy malagasy ahafahana mampivoatra satria izay ihany no fanalahidy lehibe ho an'ny fampandrosoana eto amin'ity firenentsika ity ary anisan'izany ihany koa ny eny amin'iny faritry Vereri izay Mahitrano iny. Hatreto aloha dia azo lazaina fa efa miezaka miarina manao izay azo atao miainga avy amin'ireo fanomezan-tanana ny mpiara-monina ireo trabona teny amin'iny faritry Vereri iny. Na izany na tsy izany aza nefa dia taratra eny ihany ny mbola tsy fahampiany izany no ireo olana samihafa mbola sedrain'ny mponina toy ny tsy fandriam-pahalemana, eo ihany koa ny olana ara-pahasalamana toy ny ratra madinidinika. Fa ankoatra izay dia no amafisiny reto mpanolotra fanomezana ny fikambanana VAM ireto fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana atao kanefa tokony hiezaka ihany koa ireo mponina mba hizara araka ny tokony ho izy ny fanomezana atolotreto ka samy hazo ny anjarany na iza na hiza fa tsy sanatria akory ireo olona izay tsy voaray na tsy voakasiky ny loza akory indray no hanodikodina ny fanomezana atolo izao. Nanome toky ireo vahoaka sy ireo tompon'andraikitra volon-drala eo anivon'ny carreau 5 sy ny carreau 6 eto amin'ity toerana may eto Vereri ity fa izara araka ny tokony ho izy izay fanomezana tonga eto. Efa misy lamina rahateo nataon'izy ireo tamin'izany. Indro mitondra fanazavana misimisy kokoa amintsika ny filohan'ny VAM Andriamatoa Intsoro Ery. Andriamatoa inona marina moa dia fikambanana hoe VAM. Araka le farafoizan-teniny izay moa zany dia ny fikambanana VAM zany dia ny hoe vonina ampandroso an'i Madagasikara. Zay zany l'abréviation ny VAM. Dia izy zao ny association voaniforona moa vetivety zany dia mba hiasa zany eto an-tampon-tanàna ny Toamasina zany. Izy moa zany hiasa zany maro ny zavatra mety ho sahany, ny sosialy, ny sportif, ohatran'izao zava-misy eto amin'ny eto hitantsika zao androany zao zany. Dia mijanona teo ve nareo sa mbola hanohy amin'ny zavatra sehatra hafa eo amin'ny asa sosialy na zavatra hafa koa? Izy moa zany araka le tenenintsika zay vao zavatra voaniforona vao mianatra mandeha zay zany tsy teny hoe hijanona treo fa misy zavatra zany eritreretiny atao maro eto an-tampon'ny tanànan'ny Toamasina aloha voalohany fa mety mbola isan-dahatra zany eran'ny Madagasikara zany raha sitrapon'ny